Mbola iverenantsika moa ny vaovao mahakasika an'izay tontolo ny fifidianana sy ny fahavonona ny senita hiatrika an'izay fifidianana izay. Fa iray amin'ireo hery velona eto amin'ny firenena miasa ho an'ny fampihavanana ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara. Andeha ho fantarintsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny dingana misy ny Ffkm ataon'ny Ffkm amin'izay fampihavanana izay. Manohitra ny asa fampihavanana izay efa natombony ny Ffkm araka ny fanapa-kevitra izay nivoaka tamin'ny komity foibe fahena amin'ny telopolo izay nitotsaina tao Ambatolampigara ny 20 Novambra lasa teo. Fampihavanana izay mifototra amin'ny fekekeloka, fibebahana, fahamarinana, fampihavanana izay antonasan'ny fiangonana. Raha tsy hivina tao amin'ity taona 2024 ity dia efa nanatanteraka fionana samihafa ho amin'ny fampihavanana ny Ffkm. Anisan'izany ny fionana izay nitotsaina teny amin'ny CCI Vato izay nasitrehan'ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka, ny profesora Zafelbert ary ny filoha tetezamita Andry Rajoelina. Marihana fa araka ny famidimbiasana andraikitra dia ny Monseigneur Ranarivelo Samuel John no andimbony Monseigneur Odon Marie Razanakolona amin'ny fitariana ny Ffkm. Ny Monseigneur Ranarivelo Samuel John dia andray ny andraikitra mahafilohan'ny Ffkm azy manomboka amin'ny volana Janoary 2024 izao. Marihana fa mijery akaiky ny firenena amin'ny fiangonana ary tao anatin'ny fehi-kevitra izay nivoaka tamin'ny komity foibe fahena amin'ny telopolo izay nitanterahana amin'ny 20 Novambra lasa teo tany Ambatolampy no nampatsahiviny Ffkm ny mpitondra fanjakana ankehitriny sy ny hoavy ny fiangonana mba hanafoana ny fampidirana ny rarahana toko politika amin'ny fitantanan-draram-panjakana sy ny tafika. No amafisin'ny fiangonana ny fanatanterahana amin'ny fihetsoana amin'ny fanjakana hanao vaindohan-draharaha ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fedina mikolokolo amin'ny lafiny rehetra, fitsarana sy ny fitantanan-draram-panjakana rehetra ary ny fanafoanana ny fanaparam-pahefana amin'ny lafiny maro samihafa. Fiangonana ihany koa dia miantso ny tokony hitazonan'ireo olon-droa fidely sanambaratongana ny tenin'ny fampanantenana nataony tamin'ireo vahoaka mifidy azy.